Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra pako fa Diay Atamata. Diay Andriamanitra. Hoe! Faly miaraba ny ankizy rehetra indray tratry ity androany ity. Ny lesitsika androany dia mitondra ny lohateny hoe fotoana natao hotsarovana. Ny vakiteny fototra dia amin'ny Korinthianina voalohany toko faha 1:10 andininy faha 4. Korinthianina voalohany toko faha 1:10 andininy faha 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na oviany anareo ny mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Tsy mandray fanomezana ve ianao? Azoko antoka fa eny avy hatrany ny valiny. Ny olona rehetra dia samy tia mandray fanomezana avokoa. Fa mba efa noeritreretinao ve ny antony nanosika ny havanao na ny sakaizanao hanolotra fanomezana ho anao? Ny antony dia satria te haneo aminao izy ireo fa tiany ianao. Indrindra moa zany hoe mandray fanomezana avy amin'ny olon-tiana tsy hita matetika na koa mandray fanomezana avy amin'ny olona mipetraka lavitra. Izany mantsy dia manampy anao hahatsiaro azy ireo. Ary mampatsiahy anao koa fa izy ireo dia mihevitra anao. Misy tantaran'ankizy kely anankiray ho tantaraiko anareo androany. Nodimandry tamin'ny taona lasa ny dadan'ny dadabe an'ity ankizy kely ity. Mifankatia tsy mifankafohy izy mianakireo. Tsarony mandrakariva ny endriny torany rehefa anaovany tantara matsikaikina, anaovany vazivazy. Nahita fahafinaretany ery izy nandany fotoana niaraka taminy rehefa tonga mamangy azy any amin'ny toeram-piompiny. Fotoana kely tao aoriana hafatesany dia naharay boaty avy tamin'ny mpisolo vavany izy. Inona ho ianareo ny tao anatin'ilay boaty? Nisy famataranandro tsara tarehy, fotsy mangatsakatsaka, misy sarony volamena tao anatiny.
Ngeza be sy mainty ny tady mpamataranandro. Dia ny fahanany ary ity famataranandro ity ka velona. Tik, 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 hoy ny fipaipaikany. Tahaka ny nataony nandritra ny taona maro lasa nanana ny dadany dadabeany azy. Niaraka tamin'io famataranandro io dia nisy soratra nafatotra tamin'ny rojo manao hoe tsarovy aho. Tsarovy aho isaky ny mijery ity famataranandro ity se. Tiako ianao, hoy dadabe. Nomeny toeram-boninahitra manokana sahazazy tao amin'ny fitoerana akanjony ilay famataranandro tsara tarehan'ny dadany dadabeany. Ka isaky ny mahatsiaro irery izy na manina azy dia raisiny ilay famataranandro dia nono ny fipaipaikany. Tik, tik, tik. Tsarony ilay tarehy feno alemem-panahy sy feo malefaka miome an'ilay dadany dadabeany izay nanome azy ity fanomezana ity. Ny fahatsiarovana toy izany dia nanampy azy mba tsy hahatsiaro tena irery loatra. Ao amin'ny Baiboly ihany koa dia misy olona iray maniry mba hahatsiarovana azy. Jesosy izany. Jesosy dia naniry mba hahatsiarovany mpianany azy. Noho izany fotoana fohy mialoha ny hafatesany dia niara-ny sakafo manokana tamin'ireo izy. Nozarainy tamin'izy ireo ny mofo sy ny ranom-boaloboka sady niteny izy hoe amin'ny fotoana hihinanan'izy ireo ny mofo sy ny ranom-boaloboka toy itony dia tokony ho tsarovany izy ireo fa tena tia azy ireo Jesosy. Ny mofo dia maneho ny tandindony tenan'i Kristy izay ny fantsihana teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika. Ary ny ranom-boaloboka kosa dia maneho ny rano Jesosy nalatsaka ho antsika. Tiany Jesosy ny tsy hanadinontsika mihitsy ny haben'ny fitiavany antsika. Tonga teto an-tany izy nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana satria tiany ianao. Any an-danitra izy ankehitriny ary indray androany dia hoany koa ianao hiara-mitoetra aminy mandritra ny mandrakizay. Jesosy ane ka mahatsiaro anao foana. Tiany Jesosy ianao mba hatsiaro ny zavatra nataony anao sy ny halehiben'ny fitiavany anao. Satria fantany fa rehefa manao izany ianao dia hatadidy fa tokony teny amin'ny hafa ihany koa ny halehiben'ny fitiavany azy ireo. Karoy sy amarino. Inona raha ny hevitry ny fanasan'ny tompo? Ny fanasan'ny tompo dia fanompoana enti manampy antsika hahatsiaro ny sorona lehibe izay nataon'i Jesosy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ao amin'ny Matthieu 5:20, 5:20 hatramin'ny 7:20 no miresaka mikasika izany. Nampianatra ny tokony fanasana tongotra koa Jesosy. Mifanasa tongotra isika mba ho fanehoantsika ny filantsika fanadiovana sy fanasana ny fahotantsika. Asehontsika amin'izany koa fa maniry hanompo ny hafa mpanetretena isika ho tafaray amin'izy ireo amin'ny fitiavana. Ao amin'ny Galatiana 5:17 sy ny Matthieu 20:20 no misy ny andinindiny momba izany. Tsy nasiana masirasira ny mofo izay nohan'i Jesosy tamin'io fotoana io. Tandindony fahotana mantsy ny mofo nampitomboina tamin'ny lalivay, ka tsy afaka mampiseho an'i Jesosy ilay zanak'ondry tsy misy fahotana. Ao amin'ny Koritianina 1:5-7 sy ny Petera 1:1-7 no miresaka izany. Noho izany, ny mofo tsy misy masirasira irery ihany no azo atao tandindony tenan'i Kristy tsy misy fahotana. Ranom-boaloboka koa dia tsy tokony ho nisy fahalovana, izany hoe tsy misy alikaola mba ho tandindony rano Jesosy tsy misy kilema. Ranom-boaloboka madiodio azo avy tamin'ny voaloboka ihany no ampiasaina.
koa fa nitaran-tsaina. Manahoana ny fiomananao mialoha ny andraisanao ny fanasan'ny tompo ka andraisanao anjara amin'ny mofo sy ny ranom-boaloboka? Andramo sy ampiaro. Manamboara boaty pahatsiarovana iray izay ametrahanao ireo zavatra mampatsiahanao ny olo-tianao. Mety ho mosoara nomeniny zany, na baolina tenisy nomeny dada, na kilalao nomeny havana, na koa taratasy avy amin'ny sakaiza. Mety ho zavatra maro hafa isan-karazany. Dia izao asio zavatra iray ihany koa hatsiarovanao an Jesosy. Ka isaky ny mahita an'io ianao dia miresaha amin'ny Jesosy. Amaranantsika ny fotoanandroany dia andeha isika hivavaka. Sotranao zahay Jesosy noho ny fanomezana lehibe indrindra nomenao anay hatsiarovanay anao. Sotranao noho ny sorina sy ny fitiavana nataonao anay. Ampio izahay fanay masina mba hahatsiaro foana izany fitiavan'i Jesosy izany ary azoto iresaka aminy ihany koa isan'andro. Omeo anay izany fitiavana izany mba hahaizanay mity ny hafa ihany koa ary hahaizanay mifandray amin'ny hafa tahaka an'i Jesosy. Ampianaro ihany koa izahay mba hanana fanetretena ka Jesosy no isandratra fa izahay kosa hitry. Dia ampitoera ty anatinay foana ny fanainao masina hitari-dalana anay. Dia taio izahay tsirairay avy amin'ity androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Na hainao teo? Fadarana ho an'ny ankisy. Tsy hay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Izahay tapako fa izahay atamata. Dia Andriamanitra. Dia Andriamanitra. Dia Andriamanitra. Dia Andriamanitra. Dia Andriamanitra. Dia Andriamanitra.